Fianakaviana 10 eo no ravatrano vokatry ny aditany ao anatin'ny fokotany ny mahavatsy faharoa Ambararata commune Ambonivohitry ny Toliara. Samy nilazao ho tompony ny andaniny sy ny ankilany ka samy naneo ny antota taratasy ny fananan'izy ireo an'ity tany ity. Na dia aza ny fandraisana andraikitra avy eo amin'ny fitsarana dia nandray ny andraikiny ihany koa ny lehibe ny faritra Atsimo Andrefana ka nampiantso azy ireo izay milaza ho tompon'ny tany. Vokany dia naverina hipetraka eo amin'ny ty tany ity aloha ireo fianakaviana 10 izay efa nipetraka teto mandrapahitana ny vahaolana. Mba ho fanampiana azy ireo anefa noho izy ireo ravatrano dia nanolotra lelavola iray tapitrisa ariary ny Colonel Rabegile izay avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Namanalala fitondram-panjakana dia manday raha kelikely zany mba hanety maso nareo. Jala toy zany iray tapitrisa. Nareo mahay ny hanaovana azy io zany. Fa zarainy kitable maraka. Fisaorana ny fitondram-panjakana kosa no nataonireto ravatrano ireto. Misaotra ny filoha Andriamatoa Hery Rajamampianina fa izy mba naniraka ny chef de région amin'izao tsy mahazo anay zao. Misaotra me président de chef de région. Sy disy fanantenana ny fanjakana nametraka anao fa tena izao ray aman-dreny ida. Tsy aivina moa fa tsy voasambany no nisy tranga toy izao ny tato anatiny ty fokotany ny mahavatsy faharoa Ambararata ity.